Handriavana malala rehetra ao amin'ny tompo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao na any amin'ny tokantrano any amin'ny alalan'ny radio eny hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any amin'ny alalan'ny tambajotra serasera isan-karazany. Miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ilay tompon'ny fiadanana, tompon'ny hery, tompon'ny voninahitra. Miarahaba antsika mbola tsy maty fo amanaina ao anatin'izao onja mavesatra dia mavesatra izao. Andehantsika hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia! Masina, masina, rinan'izay ny ira-fiderana faharoa ambin'ny folo. Jehova oderainay ianao, andininy voalohany sy ny faharoa. Vakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy. Aminao Jehova no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra, ianao no itokiko. Aoka tsy homenatra, aoka tsy falian'ny fahavaloko, eny tsisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampafantaro ny lalanao Jehova, ampianaro ny sitrakao, tario amin'ny fahamarinanao ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehova, fa hatrizay ireny. Aza ny fahotan'ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindramponao no atsiarovanao noho ny fahasoavanao Jehova. Amen. Jehova oderainay ianao. Voninahitra ny eo anao, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Rainay tsara sady mpanao ny tsara. Ray mikarakara anay, ray mihevitra anay andro aman'alina, mijery anay ny masonao. Ray nandohanay ary mbola hiafaranay koa, raha tonga amin'ny fotoana ialanay amin'ity tany fandalovana ity. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zoko malalanay, lay hanitokana nanao sorona ny ainy, nandatsaka ny rano fanavotana anay. Araka ny teninao no amarinanao ray hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy, noho ny fitiavanao anay olombelona mpanota, izahay very, izahay meloka, izao tontolo izao very zany natongavanao. Misaotra dia misaotra indrindra Tompo, noho ny fanavotana izay nataonao anay. Misaotra ny amin'ireo fahasoavana be dia be, fitahiana marobe izay narotsaka teo amin'ny fiainanay. Na zao aza ny zava-misy eto amin'ny firenenay, eto amin'izao tontolo izao,
dia hisaorana ianao zany rehetrarehetra zany. Misaotra anao tamin'izay rehetrarehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra tamin'ny fahombiazana rehetrarehetra. Misaotra ihany koa tamin'izay tsy fahombiazana rehetrarehetra, tamin'ny fahadisom-panantenana. Isaoranay ny aretina, isaoranay Tompo ny valim-bavaka mbola tsy azonay. Misaotra Jesosy fa tompony hery ny fahefana ianao. Manome voninahitra anao izahay, ary dia mariny ny teninao Tompo. Na dia amin'izao tokantrano izao aza manaraka izao fotoam-pivavahana izao, eny ny teninao milaza hoe eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovanareo ny anarako dia eo no anatonako anareo, ary eo ihany koa no hitahiko anareo. Misaotra indrindra Jesosy, manome voninahitra anao izahay, tsy mba tahaka amin'ny fanoanareo any an-danitra any, fa miondrika ny lohanay, ary dia ny fonay ny mandohalika. Ray minitra monja mba hindramanay niranareo any an-danitra any. Raisy fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ataontsika ny hira 2:700 dia aorianan'izay tsika vao mipetraka andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. 2:700 andininy voalohany sy ny faharoa ataontsika. Zanahary no mahela izay fetoana iainanay. Misaotra Tompo, tonga amin'ny fotoanandroany andrenesanay ny teninao. Hiteny aminay tsirairay avy ianao, hanambara ny afatrao ty mpanomponao. Jesosy ô, tongava eto anilako ianao, fa manana afatra ampitaina aminay indray ianao androany. Jesosy ô, mampahereza amin'ny vahoakanao tsirairay avy. Oka mifananao masina iasa ny anatin'ny foniny tsirairay avy Tompo, mba tsy hompiainy mpanadino fa hompiainy mpakatony teninao. Handatsaka-po ny teninao, ary amin'ity androany ity Jesosy, ahita fanahin'olona ibe bakandray ianao, hiverina aminao, hiala amin'ny ratsy fanao, ary dia hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana arak'izay efa nambaranao sy nampitondrainao ny mpanomponao. Mitenena Jehova ô, fa voninkiaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika hafatra sy fampaherezana ry havana dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 7 ny andininy 2 sy 7 no teny izay ho raisintsika. Ary tohizana ao amin'ny Isaia 7 raisina amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Filazantsara araka amin'ny Matio 7 ny andininy 2 sy 7. Ary bokin'ny Isaia mpaminany 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Rehefa hita dia hovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mibeba ianareo fa efa akaiky mifanjakany lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy anenefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia 7 nomboka amin'ny andininy 7. Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana anenefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka sandratra ny lohasa rehetra, aoka etra ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka mibe avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitra Jehova, ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany, fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Injany misy miteny hoe miantso, ary hoy izy, ahoana nefa no antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsara-tarehiny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofo ny fofonain'i Jehova ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona, maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamantsika dia aharitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tonga amintsika tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra izany androany. Mitohy hatrany ny fibebahana ry havana. Mitohy hatrany ny fibebahana. Mbola sain'ny Tompo mibebaka fontsika. Raha mandeha izao tenin'Andriamanitra izao, omentsika loha hevitra ry havana, izao toriteny izao hoe manamboatra lalana na fanamboaran-dalana. Fa maninona manamboatra lalantsika? Maninona no sain'Andriamanitra manamboatra lalantsika? Araka ny teneniny teo ry havana dia amboary ny lalan'i Jehova hozy izy, ary ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Izay niteneniny eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany teo. Be dia be ny zavatra amiko totoana na eo amintsika izany, ary fotoana fiomanana izao. Fa tsy maintsy ho avy ny fotoana izay hifarahana ny fiainantsika tsirairay avy. Hifarahana n'izao tontolo izao ry havana. Mbola tsy farandro izao fa mena ny vaninandro farantsika. Ary izay no nahatonga antsika nanao ny hira 742 teo hoe betsaka ny andro lanina na rana-po izao, misy feo manontany, vita va ny asanao? Vita sa mbola tsy vita? Sao dia variana. Inona avy ny zavatra ilaina raha hanamboatra lalana? Tsika rehetra samy malala. Ilaina hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hatramin'ny bilidozera raha misy zavatra tokony ho trongisiny bilidozera izany. Fa eo amin'ny ara-panahy ry havana, be dia be ny zavatra mbola mila hetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Na amin'ny fitondran-teny izany, na amin'ny fitenitsika izany, na ny toe-potsika indrindra, fa avy eo daholo no mivoaka ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Raha anarakitsika ny Isaia 7 dia ny andininy 4 izao nataony hoe aoka sandratra ny lohasa rehetra, aoka etra ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Misy toetra ratsy be dia be tokony ahetritsika ao.
ao mbola voafatotry ny fialonana, fiavina vonana, fahasiahana, folentika, fahavinirana, tsy fahaiza mandefitra, fitiavatena, ny fankahalana, ny lainga. Misy kristianina ry havana, tsy lazaiko hoe mpanompon'Andriamanitra fa kristianina mbola miaina ao anatin'ny lainga. Lainga foana, miaina ao anatin'ny fankahalana, mila hetra zany ry havana androany, mila hitsana zany. Aoka mibe avoana ozy izy ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Fa zany toetra ratsy rehetrarehetra zany dia manimba ny lalan'i Jehovah zany. Tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra zany, fa mandrava amin'ny fiainantsika zany. Mitondra fampitena ary mitondra fandravana zany. Ao ny fitiavam-bola ry havana. Kristianina voafatotro ny fitiavam-bola, ahavitana mamono olona mihitsiny, ahavitana mamingana ny namana, ahavitana manapotika ny namana ny fitiavam-bola. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, asa ny nofo tanteraka zany mila hetra androany, mila hitsy zany androany. Fa sao dia sanatria ry havana tsisy mahalala tsika, tsisy mahalala amin'ny fotoantsika, fa tampoka. Raha tsika mahita fa malaza ny coronavirus zao, tsy eto amin'ny firenetsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao, mandripakain'olona maro tsy mampiomana. Misaotra an'Andriamanitra tsika mbola velona hatrampamonjena fa tsy matitratry ny nenina, ary misaotra an'Andriamanitra ho an'ireo marary efa sitrana, taonina tsy ary fangiry firiana, nitodika tamin'Andriamanitra. Za manokana ry havana dia zao mivavaka ataoko. Rehefa mivavaka ho amin'ny firenena hoe Jesosy eo, marary rehetrarehetra Tompo, mba ataovy aretina tsy hamono azy fa hampitodika aminy aminao, hampiverina ny fony aminao, fa hainao ny zavatra rehetra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, faratsiana mbola mila hetra ihany koa, tendrombohitra mila hetra, be avoana mila hetra, dia mifitsangajangana ry havana. Na amin'ny endrininina zany, na amin'ny endrininina zany, fa mbola maro be ny kristianina voafatotro zany fitsangajangana zany ry havana. Raha nanaraka amin'ny fifadikanina tsika, tena nahazo haim-panahy, tena nampiverina tamin'ny Tompo zany, fa mbola miteny ny Tompo androany, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, oka hetra anareo, oka hiala amin'ny ratsy fanao rehetrarehetra tsika ry havana. Fa misy nge kristianina mbola mitoetra ao anatin'izany falotona zany. Ao ny fakambadin'olona ry havana, miala amin'izany. Fotoana mila fanapahan-kevitra zao, aoka izay hajanony havako, ialao ny toetra ratsy havako. Ianao mbola voafatotro ny tokantrano maso, fitsangajangana zany. Firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, fitsangajangana zany. Mamery ny fanahintsika any amin'ny elo zany, hajanony havako. Jesosy te hanafaka anao androany, mety eza ho afahany ianao. Ao ny fisotroana, kristianina ianao, efa mpandray ny fanasan'ny Tompo, tsy afaka hifangaro ny madio sy maloto havako malala ao amin'ny Tompo. Miala amin'izany. Aok'izay ny fimamona. Ianao mbola mivarotra bara io, bara ny fivelomanao, miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy androany, hajanony, miala amin'io, mangataha amin'ny Tompo fa mananasa tsara lavitra no io ny Tompo omenanao. Fa abatoara famonoana olona tompoko mibara. Firy ny fanahin'olona efa verinao any amin'ny elo izay, mandehana amin'ny bebaka miala amin'ny ratsy fanao. Ny fifohana sigara, fanimbanao ny tenanao amin'izany faratsiana zany, havako malala ao amin'ny Tompo, miteny ny Tompo androany.
vita ve ny asanao, mbo efa nabebaka ve ianao, misy fanapahan-kevitra ve ao anatinao fa hiala amin'izany faratsiany zany, te hiala ianao fa tsy afaka, fantatry ny tompony e, raha misy fikasana ao anatinao efa te hiala fa tsy afaka. Fifohana rongony mety ozy ianao hoe tsy fidiny ho any inana an'ity, fa mahavery anao any amin'ny elo zany, mamery ny fanahinao zany, ny sampy fo rehetrarehetra riavako malala ao amin'ny tompo. Na inona everitsika sarobidy mihoatra no Andriamanitra. Vaninandro faran'izao ry havana, sao dia ho avy tampoka e, sao dia ho avy tampoka tompoko. Impirimpiry ianao izay ny nandre tenin'Andriamanitra milaza tahaka izany. Mbola tsy nanapa-kevitra manimba lalana izany rehetrarehetra izany. Ao ny mpanompon'Andriamanitra kristianina mivelona amin'ny alatra ny ivelomana, fisolokiana. Alainao ny zavatr'olona dia amidinao, alatra ny ivelomanao, mangalatra ianao. Ry havana malala ao amin'ny tompo melamy izany, okizay, dia ny zanako koa ampianarinao angalatra ivelona amin'ny alatra, okizay afako. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Misy ny ray aman-dreny zanaka tsy mifankahazo, rafozana azy finanto tsy mifampiditra trano, nefa kristianina mpanompon'Andriamanitra mifankahala. Zavatra tsisy dikany ny ankahalanao ny ray aman-dreninao, na ny rafozanao, na ny finantonao koa, atsaharo ry havanao, amboary ny lalan'i Jehova. Araka izay nampitondrainy any Jaona hoe, mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, vonona vera ho avy izany, tsy maintsy hiona amin'ny tompontsika indray androany, amin'ny ora tsy hampozina ry havako. Vonona ve ianao, efa misy ho alatra ve ao anatrehan'i Jesosy, mialamy ratsy fanao tompoko. Ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova, amboary, mialamy ratsy fanao. Aok'izay ry havana. Handetsika hijery kely hamaky ny Isaia 5:10. Isaia 5:10 dia ovaka itsika eo amin'ny 9:7. Manoloana an'izao zava-misy izao manko ry havana, tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra irery ihany. Ary raha samy nahatsiarontsika ny afatry Jesosy nampitondray ny ray aman-drenitsika tamin'ny alahady, dia izao hoe na Jehova hiady amintsika, na Jehova hiady ho antsika, inona ny tianao? Jehova hiady ho anao sa Jehova hiady aminao? Mandraisa fanapahan-kevitra ry havana. Dia ovaka itsika ny Isaia 5:10 manomboka eo amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny rà, ary ny ratsan-tananareo amin'ny eloka, ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny arak'izay matoky ny tsy izy sy miteny zava-pony izy, torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana, mikotrika ny atodiny mena rana izy, ary manenina ny tranokala. Izay homana ny atodiny ireny dia ho faty, fa raporotra iny dia mena rana no mipiritsaka avy ao. Ny tranokala tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahafaty azy. Ny asany dia asa fampahoriana, ary asan-doza no eo an-tanany. Ny tongony miriotra ho amin'ny ratsy sy mimona andatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, ary tsy misy rariny eo amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza mandia izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra tsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra atsika. Miandro ny mazava isika nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny Ezipito ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba isika, eny mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso, tafitohina amin'ny tatao vovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika. Ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala.
miandry ny rariny isika nefa tsy misy, ary famonjena nefa lavitra tsika izany. Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fihodinanay, ary ny fahotanay miapanganay, eny tsaronay ny fahadisoanay, ary ny elokay dia fantatray. Ianao mbola ao anaty fanaovana ody ratsy ry havana. Zany matezitra an'Andriamanitra, zany mahatonga azy hamaly ary mahatonga famaizana. Ny tenin'ny ray aman-drenitsika hoe na ho famaizana na ho famindram-po. Marina fa efa mibebaka tsika nandritry ny herinandro, nanao vavaka fifadikanina, fa mbola miantsoantso ny tompo androany, handeha mibebaka, handeha miala amin'ny ratsy fanao. Fa tsisy miafina eo anatrehan'ny tompony ataontsika, any amin'ny maizimaizina rehetrarehetrany, any amin'ny takotakona rehetrarehetrany. Ao anatin'ny fo tsisy mahita, fa Jesosy mahita ny ao anatin'ny fotsika ao, ny ao anatin'ny saitsika ao, ny fihevitra aneo izy tsy fihevitra reo hoe handeha ry havana miala amin'ny ratsy fanao, handeha manenina ny amin'izany ratsy rehetrarehetra zany, handeha handray safidy tsika, handeha handray safidy androany, mba tsy Jehova ny ady amintsika, fa izy no iady ho atsika. Mila fandresa fanapa-kevitra entitra zany ry havana, dia mifelana amin'ny ratsy fanao, fanenenana amin'ny otana tao, fa tsy misy marina ny antsika na dia ray azy. Sa misy sailaza fa nanao marina izy, tsy misy marina tompoko, fa mpanota daholo tsika, ary zany no nahatongavan'i Jesosy. Tsy avy antso marina izy fa mpanota mba hibebaka. Itsika le mpanota, itsika le milona ao anatin'ny fahotana, atsony tompo androany mba hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao. Tsy misy tiany ho very ane, teniny izany. Ary any amin'ny Ezekely any izy dia miteny hoe fa tsy sitrako ozy izy ny hahafatin'ny ratsy fanahy, fa ahoana ozy izy mba hialany amin'ny lalan-dratsy mba ho velona izy. Handeha hiala amin'ny lalan-dratsy tsika isika. Ary ity ry havana tsy hoe ho an'ny olon-dehibe ihany, fa ny zaza vao manomboka mahafantatra ny ratsy, 20 taona dia efa mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ny zaza. Ho anao zanak'io, miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny io ady lava io, miala amin'ny fanoherana ray aman-dreny, miala amin'ny fanaovana tsinotsinona ray aman-dreny, miantso fibebahana ny tompo androany. Handeha manao fa marina, handeha miverina amin'ny tompo, ny fonareo ny tratraro izy fa aza amin'ny fitafianareo. Handeha mifankaty, handeha mihavana raha misy olona mananady aminao, handeha mamela heloka fa ny olona tsy mahay mamela heloka, tsy voavela koa ny elony. Ary izay ny tsy hanaovanaovana foana ny rainay izy any an-danitra. Fa nampianatra Jesosy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Diovy ny fo ry havana, diovy ny fo, manana fitiavana, manana fahendrena. Raha misy ozy izy tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Azo angatahana tsara izany ry havana. Inona no itsika miatrika izao fiainana izao, manoloana izao coronavirus izao, fanamboarana ny lalan'i Jehova, amboarina ny lalan'i Jehova, mba ho lavitra tsika izany, ary hiala tsy ho eleto izany. Fa rehefa mitsotra ny tanan'Andriamanitra, tonga ny famindram-pony sitrantsika, sitrana ny tantsika, mivavao amin'ny mpitondra, mivavao amin'ny mpiray tanindrazana aminao, mibebaka ho an'izao firenena izao, mibebao ho an'ny namanao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, indray androany tsy maintsy ho avy izany, hifarana ny tantaram-piainantsika. Vita ny tantaram-piainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Oka ho fantatrao fa mandalo tsika neto. 70, 80 taona raha tahiny mateza. Fa amin'izao fotoana izao, mbola tanora kely, mbola zaza aza, ao anatin'ny fatanorana eritrerony, misy marary tsy nialany enina kory enge, dia tapitra ny androny. Mampitodika antsika mafy amin'Andriamanitra izany. Araka nirantsika teo hoe betsaka ny andro lanina narana-po zao,
misy feo manontany, vita ve ny asanao? Vita ve ny fibebahanao? Miaina amin'ny fibebahana foana ve ianao isa-minitra isa-tsegondra? Vonina ve ianao? Samy mieritreritra izay efa rany ry havana. Samy mieritreritra izay efa rahantsika ry havana. Fa aza manardia amin'ny zavatra tsy mahasoa, aza mamono eritreritra amin'ny zavatra tsy mahasoa, fa tsy maintsy miatrika izany tsika ary tsy maintsy mihevitra izany tsika. Mety manambola ianao, manan-karena ianao, mitady fafinaretana amin'ny vola, atao daholo izao zavatra rehetrarehetra izao, fa tsy ampy-hatrehanao nefa rano ny fiainanao izany havako. Handeha meo an' Jesosy ny fonao, handeha atolory azy mombanao rehetrarehetra, mitenena mihitsy fa tsy vitako ny fiainako Jesosy. Tsy mahavonjy amin'ny vola aman-karena, tsy mahavonjy amin'ny fatanjahako, tsy mahavonjy amin'ny fahaizana mampalalana, nampindraminanao daholo izany rehetrarehetra izany. Tenena fa tsy mahavonjy amin'ny fahefana ny mena, nampindraminanao izany. Handeha miverina amin'ny Jehova, handeha miverina amin'Andriamanitra ry havana. Haraiso ny rano Jesosy hanasanao sy hanadio haraiso le rano famelan-keloka mba tsy ho latsa-datsa-pona ny rano Jesosy. Fa hanadio antsika neny natongavany, hanala ny fahotantsika ingeny natongavany. Aok'izay havako, aok'izay handeha hiverina amin'ny tompontsika, handeha samy anenina ny amin'ny ditra sy adalàna izay natao, fa tsy mahatafiditra ny vavahadin'ny lanitra izany. Jesosy efa niteny midira ny vavahady ety ianareo, fa tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa malalaka be hozy izy ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Iza no safidianao ry havana? Mbola noho ny ratsy fanao ihany ve? Mbola ilonao anatin'ny fahotana ihany ve? Mbola hitazona ny ody ratsy tsy mahasoa io ihany ve? Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, fotoana fanapahan-kevitra izao. Raha mba tsika kristianina ane no mijoro mivavaka ao amin'ny malagasy mpiara-monina, mivavaka ao amin'izao tontolo izao very ane, milona ao anatin'ny faratsiny. Handeha tsika hijoro eo amin'ny banga hifona, hitanao fa mbola voafatotra le olona, voafatotra ireo fahazaran-dratsy be dia be ireo lalana mbola mikitaontaona, vato be mila zera araka ny tenin'Andriamanitra teo. Ndeha tsika hivavaka hifona ho andreny, fa ny tenantsika aloha ataovy izay hatafaray antsika amin'i Jesosy, ataovy izay tsy hampisy elanelana intsony. Karaha ho avy izany iona amin'ny tompo zasy ianao olona faly, ravoravo, vonina. Zary havana dia efa nahita an'izany atao hoe lalan-dratsy izany teo amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tany amin'ny toerana izay nitandremana. Any amin'ilay toerana atao hoe Ambomiadana, betsaka amin'ny mahafantatra an'izany, iny lalan'iny, segondera be iny lalan'iny. Fa rehefa tsisy taxi borosy iny dia mandeha tongotra mandeha any. Iny lalan'iny no andehanana tongotra paharivon'ny andro. Inona moa mahatonga hiteny an'izany? Vokatry ny lalan-dratsy. Paharivon'ny andro mandeha tongotra foana, zoma maraina miala aty zoma hariva tonga any toritory daholo ny vatana rehetrarehetra. Bisikileta no mitsena amin'izany. Fa na mandeha bisikileta aza tsy afaka mitangina satria ratsy be ny lalana. Dia torotoro amin'izay ny vatana, manaintaina amin'izay. Tsy soraisina intsony, tsy mahavita nininina intsony. Na sakafo hariva ara tsy voatokana intsony. Dia mivavaka dia mangataka hery satria hiatrika ny asa indray maraina. Fa tonga ny sabotsy maraina, ohatran'ny tsy naninina ianao. Afaka le avizanana be sy le fanaintainana be teo. Hiatrika indray ny asan'Andriamanitra amin'ny fampianarana ny mpiandro sy mpiomana katekomenina, ny asan'Andriamanitra maro isan-karazany. Vokatry ny lalan-dratsy tsisy taxi borosy afaka intsony. Nefa iny lalan'iny raha mandeha ny taxi borosy fa raha faela ny adiny 3, adiny 2 sasany eo dia tonga. Fa vokatry ny lalan-dratsy
dia mandeha tongotra dia tratran'ny avy zanany. Aranofo ary zany ry havana, fa maika ny ara-panahy. Rehefa tsy miala amin'ny ratsy fanaontsika dia simba ny lalan'i Jehovah. Andeha hiverina amin'ny tompontsika, andeha hibebaka-tsika. Mbola fotoana mety izao, miantsoantso ny filazantsara. Hanao ny hira 3:7 tsika. Antso ny filazantsara zany hira zany. Orim-panoto aza mandà. Jesosy miantsoka miova, manatona azy amin'izay amin'izao. Fa izy tamonjy anao, mitsotra ny tanany androany, te hisakambina anao hoe anaka avy manatona fa raha io aretiny io rehefa miverina amintsika afaka io. Miala io, arovany ene tsika, arovany ene mpanompony, aoka ho fantatritsika izany. Fa lehibe ny Andriamantsika, maharo antsika ny Andriamantsika. Mba izy no hiady eo antsika, fa tsy izy no hiady eo antsika. Hitsangantsika hanao zany hira zany andininy 1 sy 2 eo am-pitsanganana, andininy 3 andohalika tsika hibebaka amin'ny tompo. Samy mitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tsy nisy nanao ny marina isika, tsy nisy nahatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany. Ohatra ny mamy amintsika amin'ny manoty ohatra ny manavanana antsika amin'ny manoty marina izany, satria mpanota isika. Torotoronina tamin'ny fahotana ary nateraka tamin'ny ota. Andeha hiverina ao amin'ny Jehovah isika. Andeha hisasa madio eo anatrehan'Andriamanitra, samy eloka fa diso. Piray amin'ny tompony fahotanao, izay voatonona rehetrarehetra teo. Mety mbola tsy voatonona teo ilay zavatra nataonao tany amin'ny miafina tany, fa namangy anao ny fanamasina androany, dia maneniny ianao anatin'ny fonao ao, mirotsaka ny ranomasinao. Tsy te hamerina ny lasa intsony a Jesosy ho ianao. Reny zany, andeha hibebakitsika. Arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zoko malalanay. Le mbola hitsarana indray androany, ary ny zavatra nataonay tsy misy miafina aminao. Tsaroana eto ny teninao hoe tsy misy takona izay tsy ho aseho, na miafina izay tsy ho hita. Jesosy misaotranao mbola miteny aminay androany, misaotranao mbola nilaza ny teninao taminay androany, misaotranao mbola mamperitreritra sy mampandiny tenanay,
fa tokony hanamboatra lalana ho anao zahay anetany hevitra ne noho ny antsoantso tamin'ny alala ny mpanomponao hoe aoka hanana fanetreteny anareo aoka hiala amin'ny fiavana vonana ho ianao fankahalana ny tsy fitiavana foletika amin'ny fatezerana ny fahavinirana ny alatra amin'ny fisolokiana lainga fitsangajangana fanompo-tsampy izay fady indrindra ao ny adilany fifandrafesana na ao mitokantrano aza ange Jesosy manjaka izany ny zanaka manohatra ray aman-dreny efa lehibe hono ka tsy azo tenenina intsony fa ny sitraponiny tiany ho tanteraka izy indray ny te hibaiko izy indray ny te handidy ny ray aman-dreny nefa ny teninao ny didifolo milaza hoe manajany rainao sy ny reninao paraita-po tsy mifanaja miady lava ao amin'ny tokantrano ao raha mba mananatra ny ray aman-dreny fotsirora amin'ny teny Jesosy eo mamindra fo mamela heloka ianao paraita-po miady lova mamindra fo mamela heloka Jesosy misy mihitsy aza nefa ny teny fa tsy hifampiditra trantsony ary tsy fandevo maty itsony nefa kristianina hony izy mamindra fo mamela heloka Jesosy mba mpanomponao ihany nefa miaina ao anatin'izany faratsiana izany manao otro-po mamindra fo Jesosy miteraka fandozana zany araka ny Isaia 7:15 izay mivakina teo lavitra naindrariny satria manota foana izahay ratsy foana ny ataonay ary marina aminay ny teninao tompo izay voalaza ao amin'ny Genesis 3:9 hoe vao miposaka iny masoandro iny dia ratsy avokoa ny fisainan'ny olona ambonin'ny tany ny anay tsy mba miandro fiposahan'ny masoandro fa vao miratra amin'ny masonay ao am-pandriana dia efa ratsy ny fisainanay sy ny fonay mamindra fo Jesosy mamela heloka Jesosy mandohalika daholo ny mpanomponao mampandohalika ny fo eo anatrehanao manenina ny amin'izany ratsy vita izany Jesosy eo tsy manan-kalahatra eto anatrehanao fa marina avokoa ny teninao nanoty izahay Jesosy nanao ratsy izay tompo niodina taminao fiodinana ny be dia be ty ao anatrehanao mamindra fo mamela heloka Jesosy mamindra fo mamela heloka Jesosy eo mamindra fo Jesosy eo hitanao ny zava-misy eto amin'ny fiainanay nafafy izay mijinjanona fafy ny firenenay mijinjanona fafy izao tontolo izao firy hevitra hatramin'ny manam-pahaizana Jesosy eo mamindra fo mamela heloka Jesosy
tsy aviantso mariny ianao fa mpanota mba hibebaka. Ary tsy tonga ho an'ny olo mariny ianao, tsy ho an'ny olo marina ny nandatsahanao ny ranao, fa raha ho an'ny olo marina ny natongavanao, tsy ilaina ny natongavanao ty amin'izao tontolo izao ity. Fa ho anay mpanota indrindra ny natongavanao, zahay izay miaiky ny fahotana ankehitriny. Ny heloka ino hevitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra. Ary ny fahotana io mampiafina ny tavanao aminay, ka tsy mihaino vavaka ianao, tsy mamaly ianao Jesosy eo. Mba tsy ho famaizana an'izao fa ho famindram-po. Miverina aminao zay Andriamanitra eo, manenina Tompo, manenina ny amin'ny ratsy vitanay. Tenina loko ny vavanay amin'ny fahasiahana, mandratra ny namanay, namono fanahy ny namanay. Mamela heloka Jesosy, mamela heloka Tompo, mamindra-fo dia mamindra-fo. Fifanenjena Jesosy eo amin'ny mpiara-monina, mpiara-belona, mpiara-mivavaka, eto amin'ny firenena mihitsy aza ny adila politika tsy mahasoa. Mamindra-fo, mamela heloka Jesosy, mamindra-fo aminay tsirairay avy ianao, mamindra-fo amin'ny ankohonanay, mamindra-fo amin'ny ray tapo aminay, mamindra-fo amin'ny ray aman-dreninay, mamindra-fo Jesosy amin'ireo rafozana sy finanto tsy mahay fandefitra, tsy mahay mifankaty, tsy mahay mifamela heloka. Mamindra-fo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, mamindra-fo amin'ny mpitondra sy ny entina Jesosy, mamindra-fo amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra, mamindra-fo mamela heloka Jesosy eo. Tsarovo Kalvari, tsarovo Kalvari Jesosy, mafy ny entinao, tsarovo ny antonanao tamin'ny azo fijaliana sy ireo fijaliana marobe izay tsy voatanisa Jesosy. Mafy ny entinao Jesosy, tsy zakan'olombelona fa zakanao Jesosy eo, no ny fitiavanao anay olombelona mpanota. Ndreto izay tsirairay avy Jesosy eo, manenina ny amin'izany ratsy vitanay izany. Hatovy mitodika any Kalvari daholo fo mampananay ankehitriny. Ary tsy izao ihany fa mandritry ny androm-piainanay, mba tsy ho latsa-datsam-poana ny ranao Jesosy eo. Fa hita fa nan'olona mibebaka ianao androany, hita fa nan'olona miverina aminao ianao androany. Vonina hiala amin'ny ratsy fanao, vonina namboatra lalana ho anao Jesosy, fa malahelo ianao. Malahelo ianao ny amin'ny ataonay zanak'olombelona. Vonjeo izay Jesosy, ao ny tananao feno olatra Jesosy eo, atsangano izany eo anatrihan'Andriamanitra ray, mba hatonga anay ho voavela heloka, mba hatonga anay ho afaka amin'ny adalanay sy ny faratsinay Tompo eo. Fa very izay raha lavitra anay, raha lavitra anao very izay. Ataovy tsapanay izany, ataovy miletika ao anaty fo mampananay izany, fa mahavery anay fahotana, tsy mahasoa anay izany Jesosy eo. Ndreto izay, tafio ny herinao, tafio ny fahamasinanao, sasao amin'ile ranao soa Jesosy. Na dia goty ray monja ihany aza, ampianadio sy anasa amin'ny fahotanay. Misy marary amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, mety aretina tsisy fanafany intsony, tsy mahavita mandohalika izy feo ambony fandriny eo, na koa mipetraka amin'ny vitany, fa miaiky ny elony izy Jesosy, mba isa ho isan'ny famarinana izany, ampisinda tanteraka n'io aretiny io Jesosy eo, mba tsy ho fahafatesana ny eny atony io, fa mba hanehoanao voninahitra ao. Tsy ny coronavirus ihany Jesosy ny aretina mamely, matsiaro manoka anareo izay marary Jesosy, na mahalalanao na tsy mahalalanao, izao ny adivarotro aminao Jesosy, mba ataovy aretina hiverenany aminao izany, hibebany aminao, ialany amin'ny ratsy fanao. Na inona Jesosy zava-misy ao amin'ny fiainany, na inona izy zava-misy ao amin'ny fiainanay, tsy aretina ihany fa na olana ihany koa, tsy ahitana vahaolana intsony, fa ao aminao misy vahaolana tsara indrindra. Hampahereza izay, hamporisio izay, hamboatra lalana ho anao, handeha amin'ny fahamarinana Jesosy, ny lalana sy fahamarinana ary fiainana.
hiala amin'izay amin'io tsy mahasoa io zavatra tsy mahasoa rehetrarehetra io na fanaovana bara zany finanam-parako fisotrotoka fifohana sigara lainga mifitaka faratsiana maro isan-karazany fanompotsisampy metehitra amin'ny sampy Jesosy eo vangiony isam-batan'olona mba hiala amin'izany misaotra Jesosy misaotra anao amarin'ny teninao Jesosy tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako teo noniko ny fahatezerako hamarinao aminay izany teninao izany Jesosy mba hahatonga anay tena ho tafaray aminao ary tena ho vita fihavanana aminao misaotra indrindra Jesosy misaotra Tompo izany Jesosy ny asa inay anonona ankehitriny tahaka ny nataon'i Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Tsangantsika ry havana hanonona ny fanekam-pinoana izay resantsika mino manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina naterako Maria Virjiny nijala raha nanapaka Pontio Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any avy tsara mivelona sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Misaotra betsaka Jesosy misaotra anao afaka ny antoraka taminao fakehitriny Jesosy ao devoly fahavalo izay manafika anay foana mahatonga mampirisika anay anao ratsy tsy anaiky izay Jesosy fa hompitena izy efa menao fahefana izay araka ny teninao hoe zao famantarana zao nanaraka izay mino amoaka dia amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny fa manao ny rivotra wiraka ao sy ny lehilahy mpanomponao ianao fa Jehovah Andriamanitra dia afo mandevina eny Andriamanitra saro-piaro izy ka hery sy fahefana avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona manakera avy any Nazareta no andatsahako ny afo masin'i Jehovah andory sy andevina ny devoly ka lanory zazavavin-drano mitondra fahazaran-dratsy rehetrarehetra torana amin'ny afo masin'i Jehovah foletika fatezerana fahakalana tsy fitiavana dorana amin'ny afo masin'i Jehovah ny avinavina amin'ny firehariana amin'ny fihebohebona dorana amin'ny afo masin'i Jehovah amin'ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra lainga amin'ny fitaka fisolokina ny alatra amin'ny fijangajangana dorana amin'ny afo masin'i Jehovah fa na amin'ny fahavetavetana rehetrarehetra amin'ny fijangajangana amin'ny fampotsampy niongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona manakera avy any Nazareta dorana sy levonina amin'ny afo masin'i Jehovah tsy mamatipatotra ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra fa miala zao ankehitriny zao atsipyanendavaka nelany ny farimy rehetra afaniny anjara toerana sahazanareo fitiavam-bola lohambola amin'ny fisainam-bola dorana sy levonina amin'ny afo masin'i Jehovah tsy anakery tsy anapahefana fa tsipyanendavaka nelo any amin'ny farimy rehetra afany any ny anjara toerana sahazanareo. Misaotra Jesosy amariny ny asa ho voninahitry ny anaranao tsofina ny fofinain'i Jehovah tsy anakery tsy anapahefana dia voaloha coronavirus ny arety mandringana loza tampoka rehetrarehetra dia dorana sy levonina amin'ny afo masin'i Jehovah amin'ny tenanay amin'ny tokantranonay amin'ny tanàna misy anay amin'ny firenenay alatsaka ny afon'i Jehovah andory sy andevina ny coronavirus dorana sy levonina amin'ny afo masin'i Jehovah may tsy mpanendavaka ny elo any farimy rehetra afo any ny anjara toerana sahazanareo. Misaotra Jesosy mankasitraka indrindra Tompo era-po era-tsaina fa lehibe ny voninahitra ao miasa ny Andriamanitray mampandresy anay ny Andriamanitray manohana anay ny Andriamanitray voninahitra ane dia ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Saotra ny tompontsika ry havana dia hiditrintsika amin'ny famaranana ny fotoana satria moa efa hifarana izao fotoam-pivavahana izao dia eo am-pitsanganana ihany no anaovantsika ny hira valo sy valonjato andininy voalohany ataontsika alohan'ny vavaka andininy voalohany sy faharoa ataontsika alohan'ny vavaka dia ny andininy fahatelo
aoriana mivavaka sy ny tsiotrano eo atratranao Jesosy tia mahafinaritra oka ho raisitsika fifaliana ho atsika fa ny atratran Jesosy ny tsara indrindra. Eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra fa ny hafa mampahorika tsy mahasamatra raha ianao ianao loaro afaka ny taotro Jesosy afaka ny taotro raisoanao raisoanao ny fokory Jesosy tiao Jesosy tiao mampifaly aiko Jesosy fitiana zara mamikotokoza iampofoina ana matorina mifoa dia eo atratrana Jesosy eo atratrana ripamonjy tomposoa uterako iana Jesosy uterako iana. Vavaka isika misaotra ray eo era-po era-tsaina fa teto ianao ary tsaroanay ankehitriny fa tafaray aminao zahay vita fihavanana aminao zahay satria navelanao ny elokay ny hainy vavaka ianao namindra fo ianao dia noraisinao zahay olom-baovao ndray ankehitriny. Misaotra Jesosy vahoakanao tsirairay avy tompo ny masom-pitiavanao hitsinjo azy na mandeha na mitoetra na mandry na mifo maro fahavalo ane zay Jesosy eto amin'ity tany fandalovana ity maro fahavalo zay Jesosy eo fahavalonay ange satry ny amoniny fanahinay satry ny avery anay any amin'ny elo fa zao Jesosy toko tsy mamitaka ny teninao fa na iza nametraka amin'ny fiainany teo am-pelantananao na iza niverina tamin'ny fony manontolo anao androany raisy ny atanana amin'ny fiainanao tsy avelanao irery izy fa miteny aminy ianao ankehitriny hoe izaho andravina amin'ny kitontaona rehetrarehetra eo alohanao hanapatapaka nidy visy nidy varana rehetra olana ve zaho ianao efa manomana vahaolana ao anao aretina ve zaho no hanasitrana anao hanatsoka ny loharanona retina rehetrarehetra handritra zany hatrany amin'ny fakany dia olom-baovao ianao matanjaka feno fahasalamana afaka indray azakazaka amin'ireo adidy marobe izay mbola ho atrehanao. Jesosy eo taio ny ankohonana rehetrarehetra manomboka any amin'indray mpianakaviana indray mpianakaviana ny zanaka ny zafy ny ankohonana rehetrarehetra tsy misy ho diso anjara eo anatrehanao Jesosy fa hoenky ny asoavanao sy ny fiadananao. Taio Jesosy mpiray firenena aminay taio malagasy rehetrarehetra fantatrao mahantra ange zay Jesosy mahantra ange malagasy fa ianao mampanakarena anay oka mifananao masina ampimizara isam-batan'olona tompo hamangy zay mbola tianao hovangina zay mbola tianao ampibebana zay mbola tianao ampiverenina aminao zay mbola tianao ahitsinao ahitsio fahefanao zany Jesosy eo ny mitanondrika ataovy mitraka amin'izay ny kivo atanjahanao ndreraka koa atanjahanao tsy avelanao angozohozo ny tongony tsy avelanao angozohozo ny tenany ny finono atanjahanao be finono matoky anao hatramin'ny farany eny hatramin'ny fahafatesana Jesosy tsy miala aminao zahay jereo Jesosy ny firenenay jereo ny mpitondra anay tolory saina tolory fahendrena
hoaka mba ianao no mpanolotsaina mpitondra anay rehetrarehetra Jesosy. Any amin'ny ministera isan'ambara tonga rehetrarehetra any Jesosy eo. Jereo tompo, jereo mangatak'izany amin'ny anaranao. Hanjakany ny fahamarinana tompo. Fantatrao zany. Tsy ary voatonona eto fa fantatrao zany rehetrarehetra zany. Jesosy eo. Taio indray amandreninay. Ho tatarandriana toandro zany Josefa Jesosy. Feno fahasalamana, feno hery sy tanjaka amin'ny fahalebiazana Jesosy. Fa ianao hita azy Jesosy eo. Mbola metombonandro lava be hamarin'ny teninao hoe ny atanorano modindray toy ny amin'ny voromahery. Taireo birao mpiara-miasa rehetrarehetra Jesosy. Na birao fiangona zany, na birao fohy be zany, tolory saina, tolory fahendrena. Hanatanteraka reo adidy maro be izay napetraka ao aminy. Tsy mora ny asa Jesosy. Tena tsy mora ny asa, fa ianao mpanolotsaina azy ireo amin'ny tondrana an'izao fiangonana FPVM maneran-tany zao. Jesosy eo, tsy neto ihany fanetrany ampitan-drano masina rehetrarehetra any. Hampaherezinao amin'ny ady sarotra rehetrarehetra, amin'ny lalan-tsarotra rehetrarehetra. Ianao mpanolotsaina anay, ianao ny loha lalanay sy vody lalanay, ary akavisy akavananay. Misaotra Jesosy, sambatra ny izay manana anao hoe tsy kivintsony zay, tsy matahotra intsony zay, tsy manam-panahina tsony zay, fa na inona na inona ady etrehanay. Ao manana ady Jesosy misy trosa tsy maintsy ho aloha. Efa napetrany eo ampelantananao zany, dia matoky anao izy, ary ataovy matoky anao hatramin'ny farany. Fa ianao ny andoha zany, hanokatra lalana mahagaga ianao amin'izany. Ao Jesosy manana maditra, raisinao an-tanan'ireny. Efa nampanantena an'izany anay tamin'ny afatra eo tamin'ny voalohany taona, fa namaditra indrindra ary ianao ny andray an-tanana an'ireny. Misaotra Jesosy, na inona adi-tsainy, na inona olany, te hitapify eto tongotrao, hangataka izany sy hametraka izany, neta mavesatra rehetrarehetra. Satria ny teninao nge milaza hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao nanome anareo fitsaharana, mangetaeta fitsaharana daholo izay rehetrarehetra, fa ampy mizara ho anay zany, ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Makasitraka indrindra Jesosy dia apetraka eo ampelantanao ny hoavinay, ny apitsy tsy fantatray, ianao nefa mahafantatra izay hoavy rehetrarehetra, ka dia voninahitra sy dera dia ho anao irery ihany. Ankehitriny Jesosy dia tsy ary ho voatonony eto avokoa izay etaeta sy faniriana ny ampon'ny mpanomponao ihany, fa ray minitra Jesosy hitondrana vavaka tsy ambara vady zanaka olo-tiana, tsy ambara niza, fa ianao irery ihany. Jesosy eo, todika any aminao zay, hiteny anao ankehitriny hoe inona ny tianao ataoko aminao, eno mivavaka i Jesosy. Misaotra Jesosy, ny sofinao irery ihany mahay mihainy sy mandray izany vavaka maro be asandratra eo anatrehanao zany. Ianao malala izay mahasoanay tsirairay avy Jesosy. Raha toa ka tsy ampy ny nangatahanay teo Jesosy dia ampio zany fa tompon'ny fafenona rehetrarehetra ianao. Raha sanatria ka disy fangataka izay Jesosy, azafady indrindra Jesosy, azafady tompo, fantatrao fa tsy mahay mivavaka izay. Fa ho amarinanao ny teninao Jesosy hoe na dia tsy nangatahanareo azany dia omeko anareo zany. Ka dia makasitraka indrindra, makasitraka Jesosy. Fa mba hafeny sy hatateraka izany vavaka izany Jesosy dia fifaliana ho anay, hanakambana an'ilay vavaka tsara sady mamy, feno tanteraka nampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe rainay eo izany an-danitra. Hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atahany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izany nasahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano,
izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana anie, hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Indiny ny 7:7. Za tena tsy tamana raha lavitra anao totsika izany. Izao tena zaho tena tsy tamana raha halavitrana, fa mitebiteby lavaza tsy eo akaikina. Eo atratrana hoe eo atratrana Jesosy, tsara itoerako Jesosy, tsara itoerako. Eo ihany misy zava-tsy mahafako Jesosy, zava-tsy mahafako. Zany tokoa Jesosy, eo aminao ihany ny mahasoa anay, eo aminao ihany misy zava-tsy mahafa-po anay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy. Tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahereza indrindra tompoko. Ny ray aman-drenina natanteraka amin'ny fotoam-pivavahana teto dia Pastera Iraka Ioly. Samy mahereza indrindra tompoko.